Lalu bola kitra skaji division voalohany fidinany tompon-dakan'ny ligina Lamanga mitoetrany izany faninany izany tsy dia nisy loatra aloha ny vokatra nanaitra tamin'ity farany herinandro ity nandritra izay fidinany tompon-dakan'ny ligina Lamanga izay. Hotateriny namana Zakinora Kotomanana amintsika ny vokatra rehetra nandritra ny faninanana tamin'ity herinandro ity. Ny saraka tsala samy tsy nisy ny tokony LGK Plus sy ny Kosfa nandritra ny lalao tara amin'ny fidinana voalohany amin'ny fidina ny tompon-dakan'ny ligina Lamanga taranja baolina kitra. Niady hatramin'ny farany ny lalao satria samy te hanatsara ny toerany misy azy ny rotota mialohan'ny fihodinana faharoa. Nisy fotoana mihitsy aza tokony natafidirany rotota baolina saingy toa ho hita ho mailo hatrany ny vodilarana. Taorin'iny atsala nataon'iny dia niakatra eo amin'ny larana faharoa ny ekipan'ny LGK Plus. Samy manana isa 20 mitovy aminy ka manaraka azy ireo ao amin'ny filarana vonjomaika ny ekipan'ny Tana Formation ny AS Adema ary ny Vesta Team FC. Larana fahadimy kosa ny miaramila. Mbola voatazon'ny ekipan'ny FC hatrany arak'izany larana voalohany misy azy na dia niondrika tamin'isa rainy ohatra nanoloanan'ny Kospena azy izy ireo nandritra ny andro faha 12 farany fihodinana voalohany natao teny Mahamasina ny alakamisy tolakandro teo. Marina fa ny 12 aprily ho avy izao vao hiakatra kianja indray ariditra amin'ny andro voalohany fihodinana faharoa ireto ekipa 12 mifaninana amin'ity fidinana ny tompon-dakan'ny ligina Lamanga division voalohany ity.